Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Insemana kuaniwa radio manerantan feoni fanantena nitundrato kiazava. Indray folakandro tamin'izay tsara ery ny androko dia nanapa-kevitra ity raim-pianakaviana anankiray fa hitondra ny zanany vavikely vao 7 taona mba hilomano eny amoron-dranomasina. Raha mbola avariana ny lalao onjan-dranomasina teo izy mianaka dia toa ny anahery ilay onjan-drano ka nisintona mafitapoka ary dia lasa nanaraka ny onja ilay zazavavikely. Tsy voasintondray intsony ilay zanany fa lasa teny amin'ny rano lalina dia lalina tokoa. Rehefa hitan'ilay raim-pianakaviana fa lasa lavitra tokoa ty zanany dia nitady hevitra aingana izy ahafahany mamonjy ny zanany indray ho tonga ety amoron-drano. Soa ihany fa tsy nikoropaka ity raim-pianakaviana fa niantso mafy ilay zanany vavikely izy nanao hoe aza mikoropaka anaka, milomanosa milamina dia mitsingevangevana kely mba milalao rano kely eo e, fa andeha kely aloha dada dia hiverina rehefa avy eo hakanao a. Rehefa nivoaka ny rano anefa ity raim-pianakaviana dia nitaintaina mafy izy ny amin'izay zavatra mety hitranga sy azo ty zanany vavikely. Izay navelany irery teny. Nikoropaka ilay lehilahy, nitady lakana kely ahafahany makanjanany. Rehefa niverina ary ilay raim-pianakaviana niaraka tamin'ny lakana sy ny mpamonjy vona vitsivitsy dia toa nijanona ny fony satria tsy hitany teo amin'ilay toerana nisy azy tsony ilay zanany vavikely fa voamaika nety ny ranomasina lalina ny analavitra kokoa. Toa ohatra ny ora maro mihitsy ireo minitra vitsy izay nialan'ilay rainy teo akaiky ny zanany. Hita ihany anefa nisy an'ilay zazavavikely nitsingevana teo ambony rano ary toa tsy rototra akory fa nilamina ery ny lalao rano. Rehefa tonga teny amoron-drano izy ireo dia nanontany anjanany vavy ilay rainy hoe ahoana re ny fomba nijanonana ho ela rery teny e? Tsy mba natahotra teny ambony rano teny ianao nefa lavitry ny sisin'ny rano? Dia hoy ilay zazavavikely namaly andrainy, nataoko fotsiny izay rehetra ny tenenin'ny dada tamiko. Fantatro mantsy fa tsy maintsy hiverina ka dada, dia tsy natahotra mihitsy aka. Ny herim-po sy ny fahatokiana ary ny fankatoavan'ity zazavavikely tiany teny indrainy no nahatonga azy ho velonaina soamantsara. Nankatoza ny lazay indrainy izy ary tsy nisalasala na nantena fa mbola hiverin'ny dada. Ny fanantenana tokoa no mampiorina tsara antsika tsirairay avy. Manampy antsika hanana herim-po sy herin-tsaina io fanantenana io ary move mba sahalan'ity zazavavikely vao 7 taona ity isika izay nahatoky andrainy. Isika dia manana n'ilay raintsika ny an-danitra izay manoatra lavitra noho ny raintsika ety an-tany. Tsy manary ary tsy mahafoy antsika mihitsy izy. Izy ilay efa nahafoy ny aino antsika. Izy ilay nampanantena fa mbola hiverina indray akantsika. Move isika mahatoky ilay raintsika toy izany koa. Manomboka anio ary dia tady dio isan'andro ny afatra izay nolazainy tamintsika hoe aza malahelo ny fonareo, minoa n'Andriamanitra ary minoa akoho. Ao an-tranony raiko misy fitoerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Jaona 4:20 andininy 1 ka hatramin'ny 9. Anantena nitundrato kiazava.
feon'ny fanantenana Ambohijavy. Manaradian'i Jesosy. Ankizy manaradian'i Jesosy. Fiarah-mianatra soratra masina iarahanao amin'ny AWR miaraka amin'ny Andrea Andrianony Arivonjy. Fifaliana trano no iarahako aminao ato anatin'izao fandarana manokana fianarana soratra masina ho any ankizy izao. Miarahabantsika rehetra dia mirary soa ho an-tsirairay. Azadino ny manasa ny namanao iain'ny fianarana baiboly satria mahasoa antsika ankizy ny mandinika amin'ny baiboly. Zany andao tsika hivavaka mialohan'ny fiara-mianatra ny loha hevitra manaraka. Andriamanitra ranay misaotra anao no rehefa-mpahafantaranao ny zava-hitranga rehetra. Engany ezahay, iny sy atoky anao. Sokafy ny fonay andray tsara ny tenao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Indro miaramila tsara ambina iray no nentina teo avoan'ny atafika teo atokotany foiben'ny miaramila. Inona no zava-nitranga? Nisy miaramila iray manantona dia
nanala tsirairay ny mari-boninahitra teo amin'ilay miaramila tsara ambiny. Fa naninona ho ianao? Very ny toerana satria mpamady ka izy, nampidozany fireneny. Nampiseho toe-tsaina maizina, pikomy sy ambany toetra. Tany an-danitra ihany koa ankizy dia nisy mpamadika, pikomy tamin'ny fitondram-panjakan'Andriamanitra. Anisan'ny voary noforonin'Andriamanitra izy. Losifera no anarany. Tena tsara tarehy izy, na mirapiratra, feno fahendrena, manan-tsaina, mpitendry zava-maneno ihany koa izy. Ny asany, kerobima manalika eo amin'ny fanompoana ilay Andriamanitra pahary. Hitantsika ao amin'ny Ezekela 8:20, 9:12 ka hatramin'ny 5:10 izany. Ry zanak'olona, manaova hira fahalelovana ny amin'ny mpanjakany Tiro, ka lazao aminy hoe, izao no lazainy Jehovah Tompo, ry ilay mahatanteraka ny rafitra tsara tarehy tonga marika, sady feno fahendrena ny tena tsara tarehy. Tany Edena sahan'Andriamanitra ianao, ny vatosoa rehetra no eloelo teo amboninao, dia ny karneola, ny topaza, ny oniksa, ny krisolita, ny berilla, ny jaspi, ny safira, ny robina, ny emeralda ary ny volamena. Ny fampanenonany amponga tapakao sy ny sodinao dia tao aminao. Tamin'ny andro namoronana anao dia natao koa ireo. Ianao dia kerobima voaositra izay manaloka, fa voatendry koa ianao. Tao atendrombohitra masin'Andriamanitra ianao. Tao amin'ny vato mirehitra no tsangatsangananao. Tsy nanantsiny ianao tamin'ny nalehanao, hatramin'ny andro namoronana anao, ka mandra-pahita heloka tao aminao. Tian'Andriamanitra raha i Losifera no ambony sy nankalazaina indrindra tamin'ireo voary tany an-danitra. Kanefa indrisy, namadika ilay pahary azy izy. Inona no nataon'i Losifera rankizy? Fantatry ny tany an-danitra rehetra fa ilay Andriamanitra iray sy Jesosy zanaka dia ambony kokoa noho i Losifera. Tsy sakan'i Losifera nefa izany, dia nanapoaka fanakorontanana matsiravina izy. Nolazainy tamin'ireo anjely fa mpanjakazaka Andriamanitra, manao tsirariny. Nolazainy fa Jesosy koa ny tena ratsy satria nomeny azy daholo ny tombontsoa rehetra. Mampietry ny anjely hoy Losifera. Ary dia indro Losifera fa samy teny hoe, raha izany mitondra ny fanjakana, miova daholo izany, izy ny fahamarinana. Hitovy daholo tsika eo anatrehan'Andriamanitra. Nopozin'ny Losifera mangingina ny sain'ireo anjely. Namadika ilay Andriamanitra namorona azy i Losifera. Inona no antony? Andao vakiana ny Ezekela 9:20, 9:17. Ary ny avonavona ny fonao noho ny atsaratarenao. Efa nasimba ny fahendrenao mba mifamira-piratanao ianao. Nazerako eny amin'ny tany ianao, sady natolotro ho fitalanjona an'ireo mpanjaka. Ny avinavina i Losifera noho ny fahendreny sy ny atsaratareny, ka nieritreritra fa tokony ho ambony na hoe mitovy amin'ny Jesosy izay antsoina koa hoe Mikaela. Jesosy mantsy no miara-mihevitra amin'Andriamanitra rainy ny hitondrana izao rehetra izao. Tiaka ny toeran'i Jesosy mafy Losifera, tsy nionina tamin'ny toerana nomen'Andriamanitra azy izy. Andao angevakina ny Isaia 4:17, 17 sy 18 hoe, ary ianao efa nanao anakapo hoe, any an-danitra no iakarako,
ary ambony ny kitan'Andriamanitra no anandratako ny seza fiandrianako, dia hipetraka eo atendrombohitra fivoriana any amparany avaratra, hiakatra ho any ambonin'ny avoan'ny rahona ka ho tahaka ny avo indrindra. Ny taonan'Jay Losifera noho izany fisainana izany ka nanapoaka ady tany an-danitra. Ny ream-pahany telony anjely no nanaraka azy. Dia hitovy amin'Andriamanitra ve Losifera? Sanatria izany. Zavaboary noforoan'Andriamanitra Losifera, noho izany tsy manana aina ao aminy. Fa ilàn'Andriamanitra iray sy Jesosy kosa no niaviany aina. Andao aniva kinany ao amin'ny Jaona 1:4. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary izy no nisy mpiainana, ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Nanahoana hoy ianao ny tony ady? Hitantsika ao amin'ny Apokalipsy 2:2-7. Amin'ny anaran'i Jesosy, sady be voka izy ary mihetsi-draza izy ka mitaraina, satria marary fatratra efa hiteraka. Ary nisy famantarana hafa koa hita tany an-danitra, ka indro nisy dragona mena lehibe manandoha 7 sy tandroka 10, ary misy diadema 7 amin'ny lohany, ary ny rambony dia manala ny apahatelon'ny kintana amin'ny lanitra ka manjera ireno amin'ny tany. Ary ny dragona nijanona teo anatrehan'ilay vehivavy efa hiteraka mba handrapaka ny zanany raha voateraka. Ary niteraka zazalahy izy izay efa napaka amin'ny firenena rehetra amin'ny tehim-by. Ary ny zanany no vonjena faingana nakarina ho any amin'Andriamanitra dia ho any amin'ny seza fiandrianany. Ary raha vehivavy kosa nandositra nakany anefitra izay nisy fitoerany namboarin'Andriamanitra mba ho velomina any 720 andro izy. Ary nisy ady tany an-danitra, Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona, ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady, nefa tsy naharesy sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. Ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe diavoly sy Satana, izay mamitaka izao tontolo izao, dia nazera tamin'ny tany izy, ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Resy Losifera, ary satria efa fahavalon'Andriamanitra Losifera, dia Satana na diavoly no iantsoana azy. Mijanona teo ve le ady? Tsia! Rankizy, mbola manohy miady amin'Andriamanitra foana Satana, na dia efa resy azy izy. Novay ny pekadiny, satria Satana tsy haresy an'Andriamanitra sy Jesosy intsony, dia ireo olona noforoan'Andriamanitra indray no nofitahiny. Hitanareo, ohatran'izao hoe misy olon-dehibe roa miady, dia rehefa tsy resy n'ilay olon-dehibe, dia ny zanany indray no ampijaliany. Dia tahaka izany no nataon'ny Satana. Rehefa hita ny fahasambarany Adama sy Eva, ny fifandraisana mamy teo aminy sy tamin'Andriamanitra. Sakan'ny Satana izany, tezitra izy ka dia nanao pekady amin'ny tena izany. Eo amin'ny fiainantsika na any am-pianarana, na any an-trano, na eny an-dalana, dia misy fitsipika amin'ny fe. Raha any am-pianarana izao dia tsy mitabataba, mihaino tsara sy mankatoy ny mpampianatra. Rehefa any an-trano dia manao raharaha, mankatoy izay lazain'ny dada sy neny. Raha eny an-dalana dia mankatoy ny lalàn'ny fifamoivoizana, eny amin'ny sisiny no mandeha. Dia tahaka izany koa tao amin'ny Saedena,
fonenany Adama sy Eva nisy fitsipika napetrак'Andriamanitra. Tsy mahazo mihinana ilay voankazo teo avonin'ny say izy ireo fa mahafaty. Inona nefa Eva fa nananton-kantona teo amin'ilay voankazo voarara? Hitan'ny Satana izay. Naka ny endriky ny menarana izy, sy biby tsara tarehy tokoa tamin'izany, ka dia niresaka tamin'ny Eva ka namitaka azy. Hitantsika ao amin'ny Genesis 3:1 ka hatramin'ny 9 izany tantara izany. Rankizy namako, rehefa misy zavatra tsy azo atao, andraran'ny dada sy neny na ny mpampianatra, dia andao tsy anantona na nandrakandrana an'izany fa efa eo Satana vonona mitaka antsika. Toizantsika ilay tantara. Nanaiky ny teny Satana i Adama sy Eva, tsy nankatony lalàna napetrak'Andriamanitra izy ireo. Izay no fahotana voalohany teto an-tany. Fa inona moa ny fahotana hoy ny Baiboly? Andao vakintsika ny ao amin'ny Jaona 1:7-4. Ary izay rehetra manota no mandika ny lalàna, fa ny ota no fandikana ny lalàna. Araka ny voalazan'ny Rômana 9:7-20 dia voaely ka ho faty izay manota. Fa fahafatesana no tambon'ny ota, ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao an'i Kristy Jesosy Tompontsika. Izay ihany hoy ny Isaia 7:5. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa ny helokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitrareo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miaino izy. Misaraka amin'Andriamanitra izay manota, manjary lasa gadran'ny Satana izay manota. Nanomboka teo ny fijaliana sy ny fahoriana ary ny fahafatesana. Iza no anafaka ny mpanota? Misy mahay manafaka ny mpanota amin'ireo vokany matsiravina ve? Eny rankizy, iray ihany dia ilay Jesosy sakaizantsika. Rankizy namako, androany dia manasanao hisafidy ny ankatoan'Andriamanitra, azoto hivavaka sy hamaky ny Baiboly. Ka rehefa akafanantsika i Satana hitarika antsika tsy ankatoan'Andriamanitra, dia angataka an Jesosy tsika hampandresy antsika. Izany rankizy andaontsika hivavaka. Genèse any an-danitra tehirizy ny safidinay ankizy ankatoanao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Chorale Petits anges de Mandchou. Sara
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isan'andro amin'ny alalan'ny YouTube. AWR feon'ny fanantenana. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. Ny namanareo Richard Andrianjatovo no miaraka aminareo amin'izao fotoana izao ary fifaliana ho ahy ny mba mitondra fijoroana vavolombelona aminareo mba entiko ho fampisainana antsika ary ho fampaherezana ihany koa antsika tsirairay avy. Koa dia miaraba rahalahy, miaraba ranabavy, miaraba namako isany naizanaiza misy anareo. Tataraiko anao fa tsy tsara ny mandray anjamba ny baiboly. Taona 9 tamin'izay tsaroko tsara tany andasobe no mba niala sasatra ny tenako no sady nitsabo ihany koa. Nisy marary mako nanafatra ahy ka araka amin'ny mahazatra dia mamango fiangonana no ataoko. Fa tsy mety zany hoe misy trano fiangonana nefa tsy andeha angona ianao fa mijanona fotsiny any an-trano. Rehefa tonga ato amin'ny toerana zany dia nitadiaviko aloha voalohany indrindra hoe aiza misy fiangonana azoko andehanana mivavaka eto dia natorin'olona hoe ery misy fiangonana reo. Indray atoandro ary dia nasaina isakafo aho. Rehefa nirava amin'ny fiangonana zany dia nasaina ny sakafo aho. Ary nilasa ny resaka teo am-pisakafoanana. Hono rahalahy, mba azonao zavaina aminay rariva vera lahy. Hoy le tompotrano, na maty alarobia na maty zomay Jesosy voalaza amin'ny baiboly io. Ahoana ozy aho? Misy milaza mantsy ozy fa andro alarobia le atsasaky ny herinandro. Le voalaza ny Daniela 7:7-20. Rehefa zaraina roa ny andro 7 amin'ny herinandro dia menjera eo amin'ny andro alarobia ny atsasany. Lazaiko anareo fa sanganena ihany aho satria vahiny. Dia hoy aho hoe zao antanio aingana aloha ny komity dia manao raha ohatra ka ekeny. Dia famory vetivety zareo dia raikitra ny hariva. Nasiana solaitra be teo ary natao vonona ny tsaoka sy ny sponjy ary ny rano ndao ary. Novela belariko ny fandehan'ilay 720 andro voalaza ny Daniela 7:7 ny 7:7 ahitana ilay antsasaky ny herinandro voalaza ny Daniela 7:7 ny 7:7. Lazaiko anao fa na dia ny lalitra manidina aza dia eno avokoa satria gina ny rehetra ary tena liana tokoa ka nanaraka aoko izany. Azo ny rehetra mifadisoan'le hoe maty alarobia Jesosy. Ny mandray minoty moa dia mandray tokoa ary ny tsy afaka nandray satria mety tsy mahay manoratra izy na tsy nivonina tamin'ny fandraisana noty satria tampoka be izy dia niatokatoka fotsiny no mariky ny fahazahoany azy. Ka rehefa vita amin'ny fanazavana dia nimena fotoana lavalava be izy ireo ny mba hametrahan'ny fanontaniana. Isan'ny fanontaniana tao ny momba ny 3 andro sy 3 alina voalaza ny Matthieu 12:7 ary ny hoe tsy andro zoma ilay andro fimanana nafatesan'i Jesosy voalaza ny Marka 12:12 ny 12:7 sy ny Lioka
720 ny ndininy fa 450 ko satria moa ianao no ivatanan'le fanontaniana zany a ary ny fotoana mbola malalaka na janda daholo zany ny zavatra rehetra zany tamin'io sabata rivio de tsy maintsy namaly ny tena raisiko ary a tamin'izay fotoan'izay ny hoe ateloan'andro sy ateloan'alina fitenin'ny baiboly sy ireo olony andro fahiny mihitsy a ilay hoe ateloan'andro a sy ateloan'alina tsy miteny akory zany fa ray andro arabaky teny na 2 na 3 andro tanteraka no tiany lazaina fa vakio ty ho a matsoanjareo de nomeko andro zareo a ny Samuel voalohany a 30 ny 112 ka hatramin'ny 17 Samuel voalohany a 30 ny 112 ka hatramin'ny 17 toy izao mivakiny amin'ny anaran'i Jesosy ary nahita lehilahy Egiptianina tany an-tsaha ny olona ka nentiny tany amin'ny Davida ary nomeny hanina raha lehilahy ka nihinana izy ary nampisotroiny rano koa izy ary nomeny ampepana aviavy ray didy sy voaloboka maina 2 sampao izy ary rehefa nihinana izy a de nodindray ny ainy veriko indray mandeha le hoe fa hateloan'andro sy hateloan'alina izy a tsy nihinan-kanina na nisotro rano ary hoy Davida taminy aniza moa ianao ary avy taiza ary hoy izy satovo Egiptianina mpanompon'ny Amalekita anankiray aho ary nariany tompoko aho fa narary afako maly zany hoe ilay teny hoe afako maly zany a no mira na mitovy amin'ilay hoe 3 andro sy 3 alina eto ko raha ny teny zany Jesosy fa io 3 andro sy 3 alina io no ny famantarana omena antsika dia tsy 3 andro sy 3 alina arabaky teny io fa 3 andro nanomboka afako maly sady zako mo efa mba nametraka n'ity fanontaniana ty tamin'ireo mpanizingizina n'ity fampianarana matoalarby ty hoe azonareo mena veo a fa tamin'ny firy jona no natelo ny trondro de tamin'ny firy izy no navoaka ny avy tao mampalahelo a hatreto aloha de tsy misy mahavaly satria to marivo tototra loatra ilay fampianarana entany zandray aza ny asiny amin'ilay hoe angamo izy ty atao arabaky teny toy zany nefa ny arabaky teny ny filazany avy kanefa izy a mitaky ny arabaky teny rehefa manohana an'io izy le fanontaniana faharoa teo indray ary le napetraky ny olona tao am-piangonana tsy andro zoma ny andro fimanana nafatesan'i Jesosy de namaliana azy tamin'izay fotoan'izay a ny Matio 9:20 ny 9:70 Matio 9:20 ny 9:70 de milaza fa efa tamin'ny voalohan'ny andro finanana mofo tsy misy masirasira de nakeo am' Jesosy ny mpianatra ka nanao hoe aiza no tianao amboarinay hinananao ny Paska jereo tsara fa rehefa mamaky an'izay fotsiny ianao de hoe efa tafiditra na efa nanomboka mihitsy a ny Paska teo efa nankalaza amin'ny Paska Jesosy sy mpianany ao amin'io Lioka 2:20 ny 7 zay amafisiny toy zao Lioka 2:20 ny 7 tonga ny andro finanana amin'ny mofo tsy misy masirasira de ilay tsy maintsy aminona ny Paska ko raha ireo andinireo fotsiny zany no ekena dinina de efa tsy andro fimanana melomy Paska ilay andro voalaza eo raha andro fimanana melomy Paska tokoa mantsy a dia tsy voatery ho andro zoma mihitsy fa miovaova isa-taona io araka ny fatongavany andro fimanana ho amin'inona indray ary zany io ao amin'ny baiboly a de tsy misy filazana ny andro anankiray hafa ho andro fimanana koatra ny andro zoma ary amafisiny Marka 5:12 ny 2:20 izany Marka 5:12 ny 2:20 ny anaran'i Jesosy ary no ny hariva satria andro fimanana ny andro dia ny andro alohan'ny sabata mbola azontsika jerena ihany koa amin'ny Lioka 3:20 ny 9:450 Lioka 3:20 ny 9:450 ary andro fimanana zany andro zany ka efa tongotra ny sabata
tsy ny pasika zany no sabata ialoavan'ilay andro fimanana eto fa ny sabata na ny andro saboty andro fa 7 voalazan'ny eksodosy 20:10 zany hoe ilay andro ny Jehova mazava ho azy fa ny zoma no andro fimanana meloa ny andro sabotsy mato zoma zany Jesosy fa tsy alaribito ny fampianarana miely ankehitriny vita moa ny fanazavana tamin'izay fotoan'izay ary raha fombantsika ny niteka sy nandita ao am-piangonana dia sady nandino niteka ny raitrano satria nazava tamin'ny rehetra ny nanahirana ny saina tsy efeniko anareo fa vokatra izay fampianarana izay dia efa maro zany naman'izy ireo efa nisintaka namonjy an'io fiangonana io ary ny sasany efa misalasala eo ambony seza efa tsy mipetraka tsara tsony te hitsangana te hipetraka te hitsangana te hipetraka saingy tsy fanaon Jesosy moa zany ilay mitehaka sy nandia dia tsy nitehaka atsika sady tsy nandita ao am-piangonana fa dia ny fisaorana no raradraraka saika tsy tapitra mihitsy hatreny atokotany amin'izao andro farany izao no mabe ny fampianarana toa marina satria tezitra amin'ilay fiangonan'Andriamanitra Satana ka lasa nandeha hiady amin'ny zanany sisa izay nitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana filazana an Jesosy voalazan'ny Apokalipsy 2:12 izay mila mitandrina isika rahalahy sy anabavy satria maro no Jesosy misantoka ho kristiany baiboly ny baiboly reriany ny fedina azo antoka edintsika fa raha vao miala amin'ny famarinana ara-baiboly sika tsy maintsy voafitaka isika engane tsy hanao tsinotsinona ny famarinana ara-baiboly ianao ary lofo fatratra hianatra n'izany baiboly izany mirary ny fitahiana Andriamanitra ho anao sy ny ankonanao ny namanao Richard André Anjatovo. Anita Spiainy. Hitako ny teninao raio nandramako ho fiainako tsapako fa tsara sady mahasoa teny mitondra fiadanana marina tsisikianina velona sady mahery tony saba jarole Deixa passar o bide amico Satiteni suma hafali Sai manu va fusi fanai Kamitari chahanoni Marina Kuresi chuon pifalina Yanara kuon pizzikina AWR Téléphone 034 06 797 62
033 07 170 60. Tsy azo analana nampinako ampihoanay zanak'olo mbelona teny natao ho torinako maneran'izao tontolo izao manome fanantenana azo anto ka maharitra falina ianarako ampitsikina fafia nanamandrakiza fanai kalitari kshahanauni marina urasichu ampifalina yanaraku ampitsikina fafia nanamandrakiza Ilay feo ny fanantenana. Fianakaviana fon'ny fiarahamonina. Nahita tovavy ny tovolahy anankiray de hoy izy hoe sambatra ravadiko ty. De tahaka an'izany koa ny tovavy mahita tovolahy anankiray izy ary mihevitra hoe tena sambatra ravadiko ty tovolahy ty. Ny fantaniana mipetraka zany de hoe inona no andrasan'ilay tovolahy amin'ilay tovavy ary inona koa no andrasan'ilay tovavy amin'ilay tovolahy. Rehefa mivady elaela ny olona hoe 10 taona na 5 taona de napetraka amindray le fantaniana hoe raha ohatra ka afaka manome isa 1 hatramin'ny 5 ianao ny am'izay nandrasanao tamin'ny vadinao io fa sambatra anao firy ny isa azonao omena azy amin'izao fotoana izao. Raha azoko tsara ny zavatra tiana olazaina iaja de zao rehefa afaka 5 taona afaka 10 taona de voasedra ny antony nanosika ny olona anankiray tiany vadiny izay mihitsy dia nisa 1 no ambany indrindra de nisa 5 no ambony indrindra raha izay no tiana lazaina de ianao zany na raha matona ranga zany de asaina manome ny isa ho an'ny vadinao ianao manome hoe 5 ve nomenao azy rehefa afaka 5 taona sa 4 sa 3 tahaka an'izay koa ranga 5 sa 4 sa 3 sa 1 mihitsy. Raha ny zavatra nandrasanao tamin'ny hatrany ambolohany nantenainao fa ho azo avy any aminy firy no isa azonao omena azy. 5 zany 100 isan-jato de ny 2 ny 4 isan-jato zay ya. Sorona iaja fa matetika zany ny valiny ilatsaka ambany foana ny noty omen'ny mpivady ny vadiny
ny akamarony zany de latsaka ambany latsaka ambany ny akamarony mety 2 am'y 5 mety 2 am'y 5 mety 8 am'y 5 3 am'y 5 vitsivitsy ihany angambany hoe 4 am'y 5 na 5 am'y 5 inona zany ny tokony atao eo anatrehan'izay isaraka ve zany ny mpivady satria tsy tonga am'izay ny andrasany tsy tratra zany ny tanjony teo amin'ny antony nanambadiany an'le vadiny isaraka ve an'olo ve samy mandeha samy tady ve ampirafo ve inona ny vahaolana ny valan'le fanadidina kely teo Elion dia manaprofo ny voalazan'ny statistika amin'izao fotoana izao ohatra ny any Etats-Unis zao ny tokantrano izay miorona dia ny 50 isan-jato no mefara amin'ny fisarahana ary eto Madagasikara araka ny fanadidina dia ny raharaha mikasika ny fisaraha-panambadiana no faharoa amin'ireo zava-manahirana ny fitsarana indrindra eto Madagasikara milaza amintsika izany hoe raharaha be ty resaka fanambadiana ty ilay zavatra ny eritreretina sambatra tany aloha zany zao manjary ohatra ny fototry ny olana anisan'ny olana goavana indrindra ny raharaha-panambadiana amin'izao fotoana eo amin'ny fiarahamonina raha ny planin'Andriamanitra fantatsika tsara ary ny malagasy moa dia milaza mihitsy hoe ny fanambadiana toy ny lambana koa ka faty ny isaraha ny anambadi kedanana nahoana ny tsy izay tsony ny zava-misy amin'izao fotoana amin'ny akamarony ny tokantrano andao ary hijery ny vahaolana aveatrantsika iaja be deaibe ny boky miresaka an'izany amanjato ny boky miresaka an'izany olana eo amin'ny tokantrano zany ary miezaka mandroso vahaolana ny fanadidina nataon'ny fikarohana zany zay natao dia milaza fa ny antony mahatonga ny lehilahy tsy ho tian'ny vadiny ary mahatonga ny vehivavy koa tsy ho tian'ny vadiny dia tsy tiany tenany mihitsy izy mitenany mihitsy ny tsy tiany ary faharoa tsy sapany akory hoe manana tombam-bidy izy dia tsy hainy no mitian'ny vadiny satria mazava voalazan'ny ten'Andriamanitra hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao ary namanao voalohany dia ny vadinao ka matoa tsy hainao no mitiany vadinao tahaka ny tenanao dia satria ny tenanao mihitsy ny tsy mbola tianao izany hoe raha azoko tsara raha tsorona zany le resaka eto dia hoe ny lehilahy tia tena zany no mahay mity vady dia ohatr'izay koa ny vehivavy tia tena no mahay mity vady zay zany le izy le fitiavana tia tena tianao tenena eto zany tena le fitiavana ny tena araka ny tena maizy azy fa tsy le fitiavana tena hoe egoisma ny tianao tenena n'le izy dia ahoana ary ny atonga antsika ko tia ny tena antsika ary afantatra ny maha isika antsika afantatra ny tombam-bidyntsika zay zany ny vahaolana voalohany ary rehefa hitantsika izay dia ho haintsika ny mitia ny vadintsika tahaka ny tenantsika ame tombam-bidy ny vadintsika tahaka ny anomezantsika tombam-bidy ny tenantsika mipetraka eo amin'ny toeram-piaino zany zao dia manontany ny tenako hoe sao dia mba anisan'le olona tsy manome tombam-bidy ny tenako ary sao dia le olona tsy tia ny tenako na le manambany ny tenako ahoana ny afantarako hoe manana an'izany olana zany ny vahaolana voalohany dia ny mandinika ny tena mandeha ny tena zany ny voalohany petraka amin'ny fanontaniana amin'ny tenanao tsotra fotsiny hoe ianao ve ohatra amin'izao fotoan'izao raha fantatrao fa manana aretina mitaizanao karakarainao mafy e zany mba tonga anao elavelona kokoa sa ho ianao hoe efa eo io efa tonga ny fotoana hafatesana dia tsy maintsy maty ihany ohatra anankiray zany ianao ve rehefa miresaka amin'olona mahatsiaro tena ho manana ny mahay anao anao sa mahatsiaro tena hoe menamenatra sitrisitrika miatakataka zany zao fomba tsotra ahafahanao mahita hoe mambe tombam-bidiny tenanao ve anao mahatsiaro manana ny mahay anao anao ve anao sa tsia raha azoko tsara zany zao mety fomba isehon'le izy koa no hoe olona anankiray tsy makarakara ny tenany ohatra hoe olona mifoka na misotrotoka manimba ny tenany manimba ny fahasalamany na koa hoe vehivavy tsy mahavatena ao an-trano tsy mikarakara tare tsy mikarakara ny fitafia fa tsisy valerany aminy ny vatany tsisy tombam-bidiny amin'ny vatany dia tsy karakaraina raha misy zavatra anankiray manana tombam-bidy aminao manokana toy ny fiaranao zany na zavatra hafa tena akafizinao dia karakarainao mafy zany fa rehefa hitanao l izy hoe tsy dia misy tombam-bidiny aminao ntsony dia zary ireo raha mikarakarana izy
zava-dehibe zany zay a ny afantarantsika an'izay aloha tamin'nyitian'io ity aza hoe aleo zany aloha raha mahita ianao fa ambany de ambany ny noty omenao ny vadinao na omeny vadinao anao tsy misaraka ny vahaolana, tsy misaraka ny vahaolana fa manasa anao zay handiny tena. Betsaka nefa nanolosolo ny vady zay tsy tiany a, kanefa araka ny fantatra koa de miratsy ny toejavatra fa tsy ny tsara kokoa akory, ka de manasa anao zay a handiny tena. Miaraka aminay ianarantsika lalindalina kokoa zay aja manaraka hoe ahoana ny atao zany rehefa mandiny teny. Misy metody, misy fomba zay ampiasaina zany a hanampy antsika hahay andiny teny, afana manokatra tsara ny maso ahita ny tena toerana misy anao sy ny toerana misy ny vadinao. Anao tombana zany evaluation amin'ny teny vahiny, rafitinina amin'ny teny fohy. Inona ny antony natonga anareo hivady? Efatraiza zao ny dingana vita, inona ny mbola tokony atao, inona no atao mba hatratrarana an'izany? Tsirairay aloha mbola misy fandinihan-tena tsy maintsy ataony, ary atao amin'ny toe-tsaina izay mikindry ny sy ny fivoarana kokoa eo amin'ny fiainanareo anankiroa izay mivady zany, fa tsy fikendrenana hoe tsy tafavoaka tsontsika fa andao isaraka, efa tsy antsony resaka, tsy ny misaraka ny vahaolana fa ny hoe ahoana no tonga antsika anana fiainana tsaratsara kokoa, ary indrindra ho tratra ny tanjona izay efa napetraka hatrany am-boalohany. Afaka matoky de n'izao ianao fa amin'ny fomba tsy ampozinao de ho hitanao fa hiatsara ny fifandraisanareo mivady rehefa tsapanao ny tombam-bidiny tenanao amin'ny fomba mahagaga mihitsy raha ohatra ka izay ny tiana ilazana azy. Ary hatreo indray ny fandarantsika androany fa mamy fotoana ao indray amin'ny manaraka. Radio femo ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Ho faranantsika an'io ny fandalinana ny amin'ny fatahorana n'Andriamanitra sy ny fanomezam-boninahitra azy. Manasanao anaraka izany hatramin'ny farany, mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Anisan'ireo andininy vakintsika tamin'izao fianarana izao ny tenin'ny Paoly eo amin'ny Hebreo 7 andininy 520, izay andiny mahafinaritra milaza ny amin'ny famonjen'i Jesosy atsika. Andeha mbola irantsika mamaky izany. Hebreo 7 andininy 520. Koa amin'izany dia mahavontsy tokoa izay manatona n'Andriamanitra amin'ny alalana izy, satria velona mandrakizay ianao fifonana ho azy. Mahavelim-bolo ny teny hoe mahavontsy sy velona mandrakizay. Milaza ireo teny ireo fa tena feno sy tanteraka ny famonjen'i Jesosy atsika, ary izany no asany. Ny anjarantsika kosa dia ny manolotra ny fiainantsika ho azy mba azahoany mamonjy atsika. Tsy maintsy manaiky ny herintsika mba handresentsika amin'ny ady amin'ny fahotana. Tsy maintsy matoky azy sika fa tsy matoky ny tenantsika, ary vokatra izany dia ho mpandresy sika. Izao no tenin'ny mpanoratra kristianina iray antsoina hoe Angel Manuel Rodriguez, nalaina tao amin'ny bokyny mitondra ny lohateny hoe The Closing of the Cosmic Conflict, Role of the Three Angels Messages, takila 720. Hoy izy, milaza amintsika mba hatahotra n'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy 4:12, andininy 7 ny Baiboly. Fanasan'Andriamanitra farany antsika hifidy azy io baiko, miady amin'ny drafitr'Andriamanitra amonjena ny taranak'olombelona Satana. Anampy antsika handresiny ratsy anefa Andriamanitra. Ahoana no atahorantsika azy? Tokony ho feno orooro tahaka ireo mpanota very amin'ny fiverenan'i Jesosy ve isika kehitriny? Tsia, asehontsika mitahotra azy amin'ny fifaliana tsapantsika amin'ny fitandrimana ny didiny. Matahotra n'Andriamanitra isika rehefa tia sy mivavaka aminy. Izy irery ihany no tokony hivavahantsika. Ny safidy tokana eo amin'ny adin'Andriamanitra sy Satana eto tany dia ny fahafatesana. Iaran'izany ny devoly. Noho izany, rehefa mangataka antsika hatahotra azy Andriamanitra, dia manasa antsika izy hiandany aminy amin'ny ady amin'ny Satana. Asain'Andriamanitra hijoro eo anatrihan'ny fahatsarany sika.
manasantsika ho feny fifaliana izy satria ho sambatra mandrakizay isika. Aty-pamaranana dia andeha isika andray ohatra lehilahy ray izay nalaza tamin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Tsy izany fa Joba. Inona ny voalazany aminy izay tokony alaintsika tahaka amin'izao andro farany izao? Iarahantsika mamaky ny Joba 1:1. Joba 1:1. Nisy lehilahy tany amin'ny tany Oza, Joba no anarany. Ary marina sy mahitsy izany lehilahy izany, sady natahotra an'Andriamanitra ka ny fadiny ratsy. Nitahotra an'Andriamanitra dia miara-dalana amin'ny fanaovana ny marina sy mahitsy sy ny fifadianany ratsy. Tena mbola misy ratsy tokony ho fadiana. Tsy no izany fa ny fahotana izay manenika ny tany amin'izao andro iainantsika izao. Nahoana moa isika no resiny matetika fa tsy mandresy azy? Tsy feno ny fanoloran-tenantsika ao an'Andriamanitra, ka indraindray aza dia manjary ankamamina ny fahotana izay tokony ankahalaina. Ny vokany dia miala miaraka amin'izay koa ny tahotra an'Andriamanitra izay niarahantsika hianatra teto. Aoka isika hanokatra midanadana ny varavaran'ny fontsika, hidiran'ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny heriny ahatonga antsika ho mpandresy miaraka amin'i Jesosy. Andeha isika hiara-mivavaka aty-pamaranana. Rainay izay any an-danitro, misaotra no ireo antsim-pitiavanao amin'ny alalan'ny afatry ny anjely telo. Ampio izay hanapa-kevitra hiverina amin'ny tahotra sy ny famezam-boninahitra anao amin'izao andro farany izao. Angatahanay ny fanahinao andresy lahatra anay ny amin'ny fahotana izay mbola tsy resinay, ka mba ho mpandresy azy ireny izay fa tsy ho resiny intsony. Omeo ny finoan'i Jesosy izay ho ampiandrasana ny fiverenany. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Saotra ny raintsika ny an-danitra isika, afaka niara-nianatra ny lesoniny. Isaorana koa ianao no nanarahanao izany. Raha mbola ampindramin'ny tompo aina isika, dia mbola ho tafahoana indray amin'ny fotoana manaraka. Ny fahasoavana ny eo aminao. Mametraka ny mandrapitafa ny mpiara-mianatra aminao Kalebo Andretsikivy. Veloma tompoko. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-poana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.